Samuel voalohany 19 manomboka eo amin'ny 1. Ary Saul resaka tamin'ny Jonathan zanany. Jonathan maninona hoe sy tamin'ny mpanompony rehetra ny amin'izay ahafaty an'i Davida. Misy olona ratsy Saul mivavaka sa tsy mivavaka? Tao mavy azafady. Mivavaka sady mpanompon'Andriamanitra izy, mpanompony Jehova izy Saul. Fa mitendry aninona izy? Ahafaty an'i Davida. Fa Jonathan zanak Saul kosa tia dia tia an'i Davida. Jereo tsara le fitiavana eto. Tia dia tia an'i Davida. Papany hamono an'i Davida, fa izy tia dia tia an'i Davida. Jonathan zany manana fianakaviana, ao anatina fianakaviana ratsy fanahy. Tsara ny afantarantsika an'izay. Inandray mamanao ratsy fanahy. Tanao mihitsy hoe ratsy fanahy amin'ny olona, dia mila fantatrao zany mama ty ratsy fanahy. Mila fantatrao zany rahalahy. Mila fantatrao papanao ratsy fanahy, mila fantatrao zany. Inandray ny olona mahita an'izany, fa ianao tsy mahita satria papanao izy. Mila fantatrao zany. Mila fantatrao rehefa mpamosavy ny fianakavianao, mamosavy an'ireo olona rehetrarehetra manodidin'ireo. Mila fantatrao zany. Fa Davida na fanta. Andao aloha toy izy antsika kely. 2. Ary Jonathan nanambara tamin'i Davida hoe Saul papako mitady hamono anao. Fantany fa ratsy fanahy papany. Ratsy toetra i papany. Misy taona ny papanao, mamanao ampisaraka anareo ny vady nefa ianao tsy mahafantatra. Vadinao mahafantatra fa ianao miaro foana. Nenao dia zany foana reno tsy manao an'izany. Gila maso. Ay raha tsara ny masonao ranabavy rahalama malala. Dila fa rahalama matetika tratran'izay. Ile vadiny ao efa misofrirany amin'ny ataon'ny ray aman-dreniny. Dia mba mitantara aminy fa izy miaro foana. Mama ho tsy manao an'izany fa avoko anao ty. Anao mihitsy ndreo gila. Vadinao mijaly eo mamanao foana arovanao. Avelao zany dia lavidavitra androany. Lazao hoe avansa. Zay zavatra misy eo rahalahy. Enao mandeha miasa fa vadinao manana toetra ratsy amin'ny vadinao, mamanao. Hoy aho hoe mamanao. Mamanao. Lazao hoe mamana. Dia enao tsy mahita mihitsy fa naninona ny masonao, nankaiza ny masonao. Fa ianao Jonathan na ny vadinao io ianao tokony ahita an'izany hoe mailo ianao fa mama hafa mihitsy nitetikany. Fa zay ny nataony Jonathan teto. Mailo ianao ry Davida fa papako manana plan hafahafa mombanao. Nareo tsy aviala ao anatin'io tranon-drazana io. Azafady. Avelao ahy resaka malalaka androany fa anjaranao indray ny misafidy rehefa avy eo. Ny fipetrahanareo ao dia tonga olana amin'ny tokantrano. Ho an'izay manana an'izay ka izay. Satria diavan'ny ray aman-dreniny vadinao foana. Indiavan'ny ray aman-dreninao foana ny vadinao. Vadinao diso andao tsika hialato fa tena miady foana mihitsy sy milamy mandao no fa trano any ambadika. Avokoa anao ty tsy fitiavanao ny fianakaviako. Gila maso. Rehefa hitanao hoe zany ny zava-misy dia tokony ho Jonathan ianao hoe marina zany. Ary saia miteny mihitsy hoe zay hiala ato fa tsy mety le fiarahamonina. Raha zareo andao ary amboariny dia afaka mitoetra eo. Fa reo zay sy raha mbola oziko le vadiny, oziko le ray aman-drenao. Enao dia hoentina vadinao iny amin'ny sangany dia efa hitanao proof zany fa ampisaraka eo. Dia misafidiany ianao, aizy
ho any amin'ny vadinao sa ho any amin'ny ray aman-dreninao. Zao ny tadidio. Torohevitra omeko anao, elao ny ray aman-dreninao dia andany miaraka amin'ny vadinao. Fa roa zay ianao tsy atakaliko any mamako, maninona tsy nanambady any mama? Misy dikany ny fanambadiana raha lasana bavy malala. Mahitsy zany afatra androany zany, tsy fandroan'izy zany afatra zany, fa zany no izy eto. Mandriana tsara ve nareo raha lasana bavy malala? Ray aman-dreny tia tena io. Raha ianao anatin'izany, ianao ny korotaninao tokantrano ny zanakanao. Ray aman-dreny tia tena ianao. Ray aman-dreny tia tena ianao, tsy mba tianao le zanakao ho sambatra. Libereo izy dia avela ho sambatra. Fa tsy amenao loha izy ankala ny vadiny, dia hoe ho aminao mandrakariva, dia ho retirety miaraka aminao eo. Dia vola izy andeha dia le zanany miaraka amintsika eto, ianao sy ny zafinao. Dia velanao mirenireny any raha matoa dia faly amin'izay ianao ato rehefa avy eo. Ray aman-dreny tia tena. Manomboka izao Jonathan daholo tsika. Nahavanao nampiraitam-po aminao, fa rehefa hanimba olo anaro aitsio. Satria natao olo ny fitiavana ianao raha lasana bavy malala. Natao olo ny fitiavana ianao. Natao olo ny fitiavana ianao. Teneno ny namanao naraitam-po aminao io, na papanao io, na mamanao io. Rehefa ratsy fanao hoe aitsio. Anona verflosé any ohatrany manginonareo any. Faly amin'izany afatra zany ve nareo raha lasana bavy malala? Satria ny sakaiza voalohany dia ny vady. Sakaiza voalohany dia ny vady. Fa eto indray Jonathan dia laza tamin'ny Davida. Amin'ny andiny faharoa, ary Jonathan nanambara tamin'ny Davida hoe Saul raiko mitady hamonanao, koa masina ianao, tandremo ny tenanao raha pitso maraina, ary mitoera amin'izay fitoerana mangingina ka mihere. Fa zaho voaka hitsangana ka eo anilan'ny kiaka amin'ny saha izay misy ianao, dia iresaka aminy aminao, koa izay hitako dia ambarako aminao. Wow! Iresaka amin'ny papa zaho izy momba anao, dia izay hitako dia ambarako aminao. Raha ao anatina fianakaviana ratsy fanahy ianao, mpamon'olona, mpanimba olona, dia aoka tsy raha hevitra amin'ireo fianakaviana ireo ianao. Vonjeo ny tenanao raha lasana bavy malala. Mety ray fasanareo fa tsy ho ray lanitra. Mety ho ray fasanareo fa tsy ho ray lanitra. Mety ho ray fasana ianareo satria mpiraitam-po, mpianakavy, fa tsy ho ray lanitra. Raha ho any amin'ny elo izy ianao mandehana mankany an-danitra. Za tsy miaraka amin'ny rahalahiko any amin'ny elo, tsy miaraka amin'ny anabaviko any amin'ny elo, tsy miaraka amin'ny fianakaviako any amin'ny elo. Raha ho any izy aleo izy ho any raha ho any, fa za manana ny destination ako. Tsy miray petsapetsa amin'ny zavatra maloto, amin'ny zavatra tsy mahasoa. Mandre anavy raha lasana bavy malala. Mandre anavy. Jonathan tsy nomba ny papany tamin'ny ara-tsim-panahiny, na papanao aza aoka tsy omba azy ianao. Satria manan-karena dia androkandroka piasa amin'izao fotsiny. Ianao le Jonathan aza manao an'io papa fa vola nge miovaova, ny fahefana nge miovaova. Ianao tsy milaza hoe kodiaran-tsarety ny fiainana, fa ny tenin'Andriamanitra hoe milaza hoe anaro ny mpanan-karena mba tsy avonavo, mba tsy toky amin'ny arena miovaova. Aza manao an'io sika fa sao dia tsy rarin'izao zavatra izao. Meteza ho mpanitsy manomboka izao, meteza ho mpananatra manomboka izao.